Fa ny lafim-baovao mimpana amin'ny fahasalamana dia ny fanomezana raha izay notanterahany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Miisa 4,703 alina no isan'ny ravoaangina ny taona 4,4 izay avy amin'ireo olona miisa 13,101 alina. Ny 5,20 isanjaton'ireo ravoaangina no avy amin'ireo mpanome rahan-tsitrapo sy maimaim-poana na irony donneur de sang bénévole régulier irony. Fa ny 7,70 isanjato kosa avy amin'ireo fianakavian'ireo marary ny ilaraka manolo izany raha nambara ministra ny fahasalamam-bahoaka Professeur Lalatina Andriamanarivo nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpagnome raha androany izay nitotosaina tetsy amin'ny efitrano malalaka ny ministeran'ny toe-karena sy ny teti-pivoarana. Zava-dehibe ny fanomezan-draha izay mariky ny fihavanana ary ihany koa ny firaisan-kina. Manome raha dia midika fa manome aina. Loha hevitra tamin'ity taona 2014 ity ny hoe misaotra anao namonjy ny haiko. Tsy misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana ny fanomezan-draha raha ny nambarany Andriana Solo Zosinay izay mpanome raha efa nanomboka ny taona 7,700 In-3 isan-taona ny lehilahy no afaka manome raha in-4 kosa ny vehivavy. Ireto avy ny olona afaka manome raha. Feny 18 taona hatramin'ny 80 taona. Misy sakafo maraina, tena misakafo maraina fa tsy hoe dite ariary 5, mofo ariary 10 dia milaza hoe efa ny sakafo maraina. Olona salama tsara, tsy taizana aretina. Ho an'ny vehivavy manokana, tsy be voka, tsy mampinono, tsy manao fanebiazanaizana, tsy tonga fadimbolana. Tsy mahasanika fa tsy niatsasaky ny filana akory raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ny ravoaangina ao anatin'ny taona iray maneran-tany. Ny taona 13,4 dia kitapon-draha miisa 3 tapitrisa no voangina maneran-tany. Ny 20 isanjaton'ireo ravoaangina mpitahira maneran-tany ireo ihany no avy amin'ny mpanome rahan-tsitrapo. Efa ao anatin'ireo firenena 70 efa manana ny ivitoerana fitahirizan-draha na ny centre d'approvisionnement i Madagasikara. Manohy ny fiara-miasa amin'ny fanampinan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fametrahana ny centre régionaux de transfusion sanguine ary vonina ny ara-asa sy anohana amin'ny fananganana ny vondrona mpanome raha ny OMS raha ny nambarany hatrany ary mandrisika azy ireo amin'ny fandavan-tena ataon'izy ireo.